Madagasikara mankalaza ny 20 mars andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny association FITI izay tarihan-dramatoa Mialy Rajoelina vadiny filoham-pirenena malagasy. Manana ny lanjany sy ny toerany tokoa ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena satria ny fototra iorenan'ny firenena sy ny fianakaviana dia ny reny sy ny vehivavy. Nanana ny endrika sy ny fomba nanehoana izany ny teto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay anasananao anjo izany hatramin'ny farany. Nanomboka ny talata 2 marsa 2024 ary isa 17 avy amin'ny faritra 17 teto amin'ny Kafipa Mahitsy nosan'ny mpampiofana fomba fozaha izay eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny mponina ary ny association FITI. Ny folakandro fahen'ny volana mars nisy ny lanonana nanetriketrika notarihan-dramatoa Mialy Rajoelina vadiny filoham-pirenena sady filoha mpanorona ny fikambanana FITI. Notronindreo ministra maro mambra ao anaty gouvernementa notarihan'ny ministran'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arfidy Ramelson teto amin'ny Kafipa Mahitsy. Niarahana tamin'ireo vehivavy avy amin'ny faritra 17 izay niofana momba ny teknika famokarana fomba fozaha. Tao anatin'ny lahateny no nanofon-tsoritan-dramatoa Mialy Rajoelina ny anjara toerana lehibe tanan'ny vehivavy ny reny malagasy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fanabeazana ny ankizivavy, fampizakantena ny vehivavy, ampoko ny fampandrosoana lombainjavy. Io ny lohahevitra nosafidiana ankalazana ny andro 20 mars amin'ity taona 2024 sy 2025. Ny fanabeazana eo amin'ny tontolon'ny fambolena na ny fiofanana eo amin'ny tontolon'ny fambolena ny tena marina dia anisan'ny lahara-pahamehana ho an'ny fampandrosoana ny firenena satria dia manana tanjony isika mba haleo tena ara-tsakafo. Izany dia manomboka eo amin'ny isan-tokantrano. Ianareo mpamboly dia tena manan-danja sy manana anjara toerana lehibe tokoa ho an'ny firenentsika, ho an'ny taranantsika satria ianareo no lohalaharana amin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana io sehatra io. Eto dia miarabanareo 13 miravavy no navitanareo ity fiofanana ity. Misaotra anareo ato amin'ny Kafipa nandray azy ireo ary misaotra ministeran'ny fambolena, ny ministeran'ny mponina, ny mpanabe ary ireo tompon'andraikitra rehetra izay nanampy mba nafana nanatanteraka ity tetikasa ity. Ny fampiasana ny teknika mpambolena fongonja dia manatsara ny voka-mpambolena ireo tantsaha ary teknika izay miay ny tontolo iainana. Tantsaha miisa 5 tapitrisa manerana ny Afrika no efa mampiasa io. Raha manaraka ilay teknika voafaritra dia velaran-tany 40 metatra amin'ny 70 metatra na 420 sy 100 metatra toradroa mahavita amelomana fianakaviana iray izay ahitana mpivady sy zanaka 4 mandritra ny taona. Hita amin'izany fa tsy mila velaran-tany lehibe dia efa mahavelona ny ankonana iray. Ny teknika fongonja dia miompana amin'ny torolalana tsotra ary azo ampiarina amin'ny siampamokarana rehetra na ny fambolena gatsaka na ny varetanety na ny legioma karazany maro. Ny tanjony ity dingana voalohany ity miaraka aminareo 17 miravavy avy any amin'ny faritra 13 eto Madagasikara sy avy eto Mahitsy sy ny manodidina dia ny ahafahanareo tsirairay anana ny sakafo sahazanareo sy mahavelona ny fianakavianareo tsirairay avy amin'ny alalan'izay vokatra azo eo amin'ny tangolinareo. Manaraka izany dia nizaranareo izany fiofanana izany amin'ireo vehivavy manodidina anareo ary ny tanjona dia ny aleo tena ara-tsakafo sy anafoana ny tsy fanjari-tsakafo. Te ankahiry anareo ary manantena fa ity fiofanana atao ity dia hitondra vokatsoa maro amin'ny fiainanareo.
ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana anisan'ny fanohitra ho amin'ny fampandrosoana ny famokarana ny vehivavy tatsaha tokoa mantsy dia namana ary ataon'ny filoham-pirenena mivady lahara-pahamehana mihitsy ny fitsonjovana azy ireo amin'ny fampiroboroboana ny famokarana. Ao anatin'ny fanomboana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavintsika indanja manokana ianareo vehivavy satria tokoa ny toetra ianareo ravaky ny tokantrano mandeha ianareo ravaky ny lalana ianareo ihany koa dia tena antoko ny fampandrosoana fa fantatsika fa maro ny olana ara-pamokarana hateraky ny fiovaovan'ny toetrandro fahasimbany tontolo iainana ny fahasimbany tany fikeoandrika sy ny sisa ary rahantsika mahalala fa mifambolena sy ny fiompiana nosehampiarina manome asa be indrindra nefa eto Madagasikara ao malagasy satria valopolo isan-jatom-ponina dia velona amin'izany sehampiarina zany avokoa ary maro amin'ireo no vehivavy tantsaha izay tena andry lehibe iankina amin'ny fanarenana sy fanovana amin'ny famokarana eto Madagasikara fanohitra amin'ny fampandrosoana. Fitondram-panjakana malagasy dia efa nametraka ireo teknika sy teknôlôjia eto mamokatra eto Madagasikara ary vinanapetraka ka tsy maintsy tratritsika ny fahavitantena ara-tsakafo izay velona fahasivy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsara ny mampafantatra antsika tantsaha namana rehetra eran'ny nosy no pirenena mivady lahara-pahamehana mihitsy ny fitsonjovana antsika izay misehatra amin'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana. Nandefa teknisianina sy ingéniera mpampiofana miisa 30 mianadabe izao niofana tany Zimbabwe ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena ary niara-ny asa tamin'ny fikambahana fity tamin'izany fandefasana ireo 30 mianadahy ireo. Io fampiasana teknika mpambolena fovonja io no niompanan'ny fiofanana iarahan'izy ireo tamin'ny Foundation for Farming ary mametraka fomba fambolena mahomby amin'ny famokarana tokoa izy io ilay hoe agroécologie. Ny ampahany tamin'ireo mpiofana nahazo fiofanana no nalefa ny fitondram-panjakana anofana anareo fikambanam-behivavy teto mahitsy anomboka tamin'ny herinandro ambony dia fotoana ho ahy manokana ny isaorana ny filoha mivady amin'izany fahafahatsika mampiofana ary adiditsy andraikitra ministera ny fambolena ny manome fahaiza manao ireo tantsaha koa dia tsy azo ataonay ambany maso tsy hita zany fanohanana mafonja avy amin'ny filoham-pirenena mivady zany. Taorian'ny kabary ny fandimbiasana dia nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo vehivavy miisa 720 avy amin'ny faritra 320 na vita fiofanana momba ny teknika famokarana fomba fozaha. Dia ihany koa ny fizarana fitaovana hoentina miainga amin'ny asa fambolena sy anam-pamokarana niarahana tamin'ny association FITI ary fizarana karatry ny mpamokatra. Nofaranana tamin'ny fitsidihana ny toeram-pambolena misy ny valatahaka nampiarana ny teknika fomba fozaha teto amin'ny kafipa mahitsy. Ny andron'ny 7 marsa teto Ampandrinomby nitoy hatrany ny hetsika nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho fanohanana ny vehivavy ka ny fikambanana ampela mijoro indray no notolorana akola kely fiompy miisa 3 anohanana azy ireo eo amin'ny fivelomana. Ny tanjona dia ny afahana manampy an'ireo fikambanam-behivavy ampela mijoro sy mavitrika sy vonona hiara-hiatrika sy ampandroso amin'ny firenena izay raisa ministera ihany koa ho mpiara-miasa ao anatin'izay hetsika
fanampiana ny isa-tokantrano izay a fanampiana amin'ny alalan'ny famokarana izay ahafahantsika manatanteraka n'izay velorano ny filoham-pirenena ny fahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo izay a ny fahavitantena ara-tsakafo isam-pianakaviana ary fantatritsika ny nanjan'izany fiompiana izany a ny vokatra azo amin'ny fiompiana eo amin'ny lafi ny fanjarian-tsakafo. Mahatratra ray alina ankehitriny ny mpikambana manerana Madagasikara ao anatin'ny ampelamijoro. Fisaorana ny tolotra ny ministeran'ny fiompiana isaorako mitambatra koa ny fambolena ao anatin'izay isaorana koa ny fanjakana izay nametraka an'ireo ivitoeranareo ikarakara ny sahirana iady amin'izany hoe mba tsy mangataka itsony fanerim-pony no ivelomany. Ny valomartsa kosa izay ivo ny fankalazana ny andro ny vehivavy maneran-tany dito amin'ny kianjany Barea Mahamasina dia niara ny entanetana sy ny faly avanja tamin'ireo vehivavy malagasy namany izay notarian-dramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filoham-pirenena sady renim-piany malagasy ireo vehivavy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ho fanakatonana ampifaliana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy taona 2024 dia teto amin'ny tokotany malalaky ny ministera Anosy no raikitra ny Zumba Party. Azo antoka fa hery lehibe hiatrehana ny taona sisa manaraka rehetra iny hetsika ho amin'ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy iny. Swing those hips and back it up to me.